Inona indray ary izany atao hoe kolontsaina amin'ny soatoavina malagasy? Ahitantsika ny foto-teny hoe kolo izay midika hoe mikolo, miaro, mitandro, manabe. Eo koa ny matoan-teny hoe mikolo izay midika hoe manatsara, manabe, mitahiry. Ny anarana hoe kolontsaina izany dia fitambaran'ny fomba amam-panao, soatoavina, fomban-tsaina, fahaiza-miaina sy fifanajana mampiavaka ny vondron'olona. Ny kolontsaina izany dia ireo fomba soatoavina manabeny sy mitondra ny fiainan'ny malagasy. Ny kolontsaina dia tsy resaka fomba fanao fotsiny ihany fa rafitra manitsy ny toe-tsaina. Mampatsiahy antsika izany fa ny olona tsy misy fotony raha tsy misy ny kolontsaina. Ny kolontsaina no manangana toetra, fomba fisaina ary fitondran-tena. Rehefa potika ny kolontsaina, potika ny firaisan-tsaina, ny fahatsapan-tena ary ny fahendrena iombonana. Fifoazana izany no ilaina. Ny malagasy tsy afaka mivoatra raha tsy miverina sy mijoro amin'ny lova tsara dia ny soatoavina. Kolontsaina dia fitaovana mampitambatra ny olom-pirenena, manarina ny fahasahiranana ary manangana firenena miorina amin'ny fihavanana, ny toe-tsaina madio ary ny fahendrena. Ny kolontsaina no fototry ny fitoniana ara-tsosialy sy ny fampandrosoana maharitra. Raha amin'ny fitantanana firenena izany dia midika hoe famolavolana fandrindram-pitantanana miaro sy manatsara ny soatoavina nasionaly. Fampidirana ny kolontsaina ao amin'ny fanabeazana, fitondrana ary fampandrosoana ara-toe-karena. Fanohizana sy fanavaozana ny fomba amam-panao tsara ho fitaovana fampihavanana sy firaisam-pirenena. Fametrahana rafitra manohitra ny kolokolo sy ny fikorontanan-tsaina amin'ny alalan'ny fampitomboana ny kolontsaina ara-pitondran-tena. Ny kolontsaina izany dia fototry ny malagasy manabe toe-tsaina, manamafa firaisam-pirenena ary fototry iorenan'ny fitantanana mirindra sy fampandrosoana maharitra.